mampiorokoditra ary mampiteny moana ny asandalo amin'izao fotoana izao aty anivon'ny distrika Nandilamena. Niarany asandalo mahery vaika indray mantsy ny tao amin'ny fokotany Manompo Sud 700 km miaraka tamin'ny renivohitry ny distrika, izany hoe any amin'ny commune Miarinarivo. Tokony tamin'ny 10 orany maraina ny alahady 9 aogositra 2024 dia nanao andiany ireto dahalo ary nandrava ny omby rehetra tao amin'ity fokotany ity, ka fantatra fa omby anjato no azon'izy ireo ary olona iray no vonoin'izy ireo ihany koa ka maty teo ny eo. Zazalahy mbola tanora kosa raha ny tampify teo amin'ny fefy iny dia notifiriny ireto dahalo ireto ihany koa ka voty eo amin'ny sandry tanany nandalo teo amin'ny tratrany. Nentina avy hatrany no tsaboana ety amin'ny hôpitaly Nandilamena moa ity farany. Sakananjaren'olona zendintsa naveriny zare agnatin'ny tanàna nalefanjare nidoro-tragno, kofa nalefanjare nidoro-tragno nivakivaly, hafa ny mpamakivaly, hafa ny mpandoro-tragno tsy nalefanjare nivoaka n'olona. Kofa vita ny raha nataonjare dia lasagna zare jiaby, dia lasagna dolo le tantanàna. Misy ny omby azonjare dia misy efajato agnatin'ny tanàna vita agnatin'ny misy olona tokana ny vitanjareo zamamiry rehetra lany tangoranganjareo ny tombonjareo kobay ambavafo misy olo plasy. Tonga nankahery ireto miarambona ireto teny amin'ny hôpitaly ihany koa nisy olom-bavam-bahoaka Nandilamena Arabenirina Jean René Digam ary nampanantena fa hojerena kaiky ny paikady apetraka amin'izao tsy fandriampahalemana misiolany izao. Tany Manompo misy moa zany trangano asan-dalana dia naheno ary niantso ny tompona andraikitra ny fandriampahalemana ny amin'ny commune Miarinarivo. Tao moa le CB fa notatra tete aminako tamin'ny androany maraina teo, androany firy moa androany fa 7 volana aogositra. Fa dia misy trano zany eo amin'ny 7 izy no may dorany anina dia nisy ino moa ty karazana hoe zamamito ny alalantsika anazy aty amin'ny distrika, misy anakay zany volin-dahalo. Dia moa zany zao na ino koa zay maly hoe nisy naratra fa niakatra tao Miarinarivo maly dia andrainy ndraikitra zany no tenanay hoe nanofa moto anankiroa mitondrana ny marary. Saorana natao amin'ny hôpitaly fa nandray ndraikitra tsabo. Fa zany tsy midika hoe raha misy ny tokony hoe fandefasana zany ambato na hoe tsabony isan-karazany dia manety mitezay masomamoaka andrainy ndraikitra. Mitaraina amin'ny mpitondra mahefa araka izany ireto vahoaka any amin'ny fokotany Manompo Sud ireto satria sady voaroba ny fananana sy ny omby no nodorany ireto tsy mataotody ny trano fonenana sy ny tao anatiny.